Andriamanitra misaotra anao zay nohony amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ny famindramponao lehibe sy mahagaga. Misaotra anao ny amin'ny fiainana asehonao anay eo ambonin'ny fahafatesana ileteanay mandrakariva. Raha moambara ny teninao amty androany ty dia tahaka ny fanaonao Jesosy ianao nametraka ny teny ao antoko anendriny lela anambarana zany teninao zany. Aza rehetra maheno ny teninao kosa ianao ny ampangina ny tabataban'izao tontolo zao, ka tsisy ho henony Jesosy afa-tsy ny herin'ny teninao hiasa mahery hitondra fiainana amin'ny tsirairay zany. Dia amin'ny anaranao Jesosy ny anavazany vavaka izany. Amen. Amen. Ny aro ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Zahatro resahantsika androany dia zay akandin-tsoratra masina vitsivitsika tena amin'ny fampianarana ty fa tsy tena torotelo satria tena mamaky baiboly tsika androany epistily velona, ohatrany ao zany epistily velona zany, zany hoe mitondra ny fiainan'i Kristy eo ambonin'ny fahafatesana iainantsika isan'andro. Korinthianina faharoa toko 7 no raisintsika voalohany tonga de meko anareo daholo le tenin'Andriamanitra de tonga de homany fotsiny Korinthianina faharoa toko 7, Korinthianina faharoa toko 7 de Korinthianina voalohany toko 1:12 Romanina toko 7 Romanina toko 7 ary ny jaona voalohany toko voalohany. Enary rehefa hita de ndovaka itsika amin'ny Korinthianina faharoa toko 7. Eno tsara le tenin'Andriamanitra de ankafizo le tenin'Andriamanitra fa ho azavaitsika le izy rehefa feo. Amin'ny anaran'i Jesosy Korinthianina faharoa toko 7. Moa midera tena indray va izahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantso anay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra tomponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny, aseho epistilin Kristy izay entina ianareo, tsy nisoratana tamin'ny ranomainty nefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona, fanan'Andriamanitra velona, tsy teo amin'ny tena vato fisaka, tsy teo amin'izay tena vato fisaka, fa eo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fatokiny zany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy, kanefa tsy amboanana fahaleovana avy aminay hevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Fa ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona. Fa raha ny fanontona nitondra fahafatesana azy de ilay voasoratra ao amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy noho ny voninahitry ny tavany izay nialevona, tsy mainka izy voninahitra avy amin'ny fanontona homban'ny fanahy. Fa tsy voninahitra ny fanontona nitondra ny fanameloana, maika hanatombo-boninahitra ny fanontona mitondra ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra azy de tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra zay manatombo. Fa raha ny alevina aza nisy voninahitra, maika fa nitoetra no misy voninahitra ko amin'izany, satria manenezany fanantenana zany zay de saty koa, ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarona ny tavany tamin'ny fisaribonana
mba tsy ibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay mialevona fa efa donto ny sainy ka mba araka androany de mbola tsy nesorona ihany zany fisalibonany zany raha vakina ny teny ny fanekena taloha satria ao amin'ny Kristy no anesorana an'izany fa misy fisalibonana manarina ny fony ambaraka androany raha vakina ny tenin'ny Mosesy kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy de esorina ihany ny fisalibonana ary ny tompo zany fanazany ary zay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahany fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona de mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka hovaina amin'ny voninahitra ka hovaina hahazo zany endriky zany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra tony avy amin'ny tompo de ny fanahy. Amen. Raha zay fotsiny zavatra vakitsika de tsy haiko raha azonareo dikan'izany zavatra ambarana zany teny zany fa anisan'ny teny lalina be izy io azavain'ny Paoly Korinthiana faharoa toko fahatelo voalohany izy miteny hoe ianareo izy ny epistily velona voasoratra. Tsika rehefa miresaka epistily inona ny zavatra fantatsika amin'le epistily? Matthieu, Marka, Luka, John, zay ny fahazoantsika ny hoe epistily. Fa eto Paoly miteny hoe ianareo izy no epistily velona. Zany hoe raha vakin'ny olona zany de mahita ny epistily efa maky epistily zany tsika de tokony mahita ny Jesosy Kristy fa eto zany izy miteny hoe ianareo ny epistily velona zany hoe raha mahita mijery antsika zany ny olona dia mahita ny Kristy fa ozy izy hoe ny soratra mahafaty ozy izy ny fanahy no mahavelona. Rehefa mamaky soratra ianao de rehefa io soratra io vakinao de fanameloana ny ao ary ny fanameloana mitondra inona? Mitondra fahafatesana. Fa eo ambonin'izay fahafatesana zay no misy ny fiainana. Zany hoe raha epistily velona zany a de inona ny dikany? Eo ambonin'ilay fahafatesana, fahafatesako no hiteo Kristy ilay fiainana. Zay ny dikany. Fa maninona moa no maty? Inona mahatonga lasa mitondra fahafatesana ny soratra? Andao jerentsika ao amin'ny Romanina toko fahafito. Satria lalànan'ny Mosesy io tenenina io lalàna io tenenina io. Andao jerentsika ao amin'ny Romanina toko fahafito. Fa maninona tokoa moa ny lalàna no mitondra fahafatesana? Inona ny antony mahatonga hoe lalàna mitondra fahafatesana? Zao no tavidio efa nanazava teto foana itsika rehetrarehetra de ao anatintsika ao ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary isaka makeo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsika dina zavatra mitranga amitsika mitondra fahafatesana ao atsika. Rehefa makeo tsika hoe tia ny tsara amiko donc zay tsara amiko zany de tsy mitovy amin'le tsara amiko ny ataon'ny olona dia manamaritena zay de manameloka ny hafa de mitondra fahafatesana. Nomen'Andriamanitra ny didy hitondra n'lay ahatserovantsika aloha anaty fahafatesantsika. De andao ngeo vakitsika ny Romanina toko fahafito hoe zao ny tenenin'ny Paoly ao Romanina toko fahafito ny andinin'ny fahafito. Inona ary no lazaitsika? Ota ve ny lalàna ozy izy? De ahoana navan'ny Paoly? Sanatria zany. Kanefa tsy nalala ny ota ozy izy raha tsy tamy lalàna satria tsy fantatra akory ny fitsiritana raha tsy ny lalàna ny teny hoe aza mitsiritra. Zany hoe ny lalàna zany no nahatonga anahy mitsiritra. Tonga le lalàna aza mitsiritra de nanetsika an'le zanaka eo amin'ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy de lasa de tonga teo amiko ny fanamelohana. Fa io didio izy de netin'ny otana n'inona? Napietsika amin'ny fitsiritana rehetra tato anatiko. Fa maty ny ota raha tsy nisy an'le lalàna. Rehefa teny zany izy aza mitsiritra de nanetsika ny ota tato anatiko lay aza mitsiritra. Fa maty ozy izy ny ota raha tsy misy lalàna. Ary zao izy de velona tsy manana lalàna fa iny. Fa rehefa tonga kosa ny didy de velona indray ny ota. De rehefa velona ny ota de maninona?
maty rehefa niteny zany le lalàna aiza mitsiritra de nietsika na etsiky niota lay fitsiritana tato anatiko dia mitondra fahafatesana mitondra fahafatesana ho ary nididy zay natao azona fiainana ozy izy de hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa fa ididy io de netiny niota namitaka sy nahafaty ididy io de netiny niota namitaka sy nahafaty ka de masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara ka ny tsara aveo zy izy ary ny nahafaty aho zy izy poly sanatry izy zany ozy izy fa ny ota no nahafaty aho le ota mitoetra ato aminatiko zany io resaky io fa ny ota no nahafaty aho mba iseho ota fa ny tsara mba iseho ota fa ny tsara ny metiny nahafaty aho mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataony lalàna fa fantatsika fa araky ny lalàna araky ny fanahy ny lalàna fiza kosa inona ozy izy nofo namidy ho andevon'ny ota zany nofo namidy ho andevon'ny ota ka izay ataoko de tsy fantatro fa tsy zay sitrako ny ataoko zay alako no ataoko ary raha manao ny tsy sitrako de manaiky fa tsara ozy izy ny lalàna ary am'izany ozy izy tsy zatsony manao izany fa iza ny ota zay mitoetra ato anatiko fa ny ota zay mitoetra ato anatiko fa fantatro fa tsy mihitsy zavatra tsara mitoetra ato amiko de ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ao anao zy izy niatanteraka ozy izy ny tsy ato niatanteraka ny tsy ato niatanteraka ny tsara ny tsy ato fa tsy ny tsara zay sitrako ny ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko fa raha ny sitrako ny ataoko de tsy izatsony manao izany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko ko hitako zao lalàna zao raha tahanao marina de ato amiko ihany ny ratsy fa makasitraka ny lalàn'Andriamanitra ho araky ny toetra anaty nefa mahita lalàna hafa momba ny tenako miady amy lalàn'ny saiko ka mamabo aho amy lalàn'ny ota zay eo momba ny tenako de ozy izy ny conclusion Paoly hoe indrisy ozy izy olo mahatra iza nao nafaka amy tenany ty fahafatesany ty janetsika inona dikan'izany zavatra zany mazava be zany zavatra zany hoe misy hery puissance mangeja atsika olombelona ny herin'ny ota puissance io ary io ny azavainy Paoly eo hoe hery mamatitra atsika zany io ka raha mamatitra atsika io hery io inona ara zany ny vahaolana de ny problème ny vahaolana matetika ataotsika olombelona dia afentsika io de mamorona zavatra tsika ny ivelany mba ho hitan'ny olona zay le hoe manao akanjo ravina viavy manao masaka tsika fa ao anatytsika ao fantatsika fa misy nikidy ny fahafatesana mamatotra atsika hitan'ny Paoly io le azavainy io hitan'io ary dikan'izay de zao ahoana zany ny ahatonga atsika ho epistily velona satria misy zavatra mifanohatra am'izay zany ao anatytsika misy hery mamatotra atsika zay tsy manana ozy izy Paoly hoe na teanao tsara reo ozy izy de tsy afaka manao ny tsara atao anatiko ny fikasana fa ny anatanteraka ny tsara ozy izy no tsy ato iza no nafaka amy tena ty fahafatesana ty miaina ao anaty fahafatesana ny olombelona efa nivakitsika ny romanina toko fahatelo le apatsivoky reny foana le tsisy marina na de ray aza tsisy zay mahafantatra tsisy zay mitady an'Andriamanitra tsisy zay nalany fiadanana de tsy fantana izy romanina toko fahatelo manomboka amin'ny andin'ny fahasivy tsy ho vakitsika vafoka raisitsika de vakitsika any trano dikan'izany de zao hery mamatotra ary tena mila manaiky an'izay tsika ny fond problème ny fibebahana rehetra
dia tsy fanekenan'io ota zay mangeja ary tsy misy vahaolana. Tsy manana vahaolana amin'io isika olombelona na kely aza. Tsy afaka miala amin'io tsika. Eo ny fo ny problema na fibebahana rehetra satria manao lasa mieritrerititsika fa ny fibebahana dia manao promesy amin'Andriamanitra mba hiala ao anatin'io fahafatesana io. Le izy nefa fahafatesana mangeja ary mamatotra, tsy ahitantsika mbola veriko indray raha mamaky ny Romanina 7 tsika mazava be mihitsiny. Eo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsika, mifatotra eo tsika ary misy fahafatesana mangeja tsika eo. Zay ny vaovao ratsy aloha. Zay no vaovao ratsy. Zay ny mila ekentsika hoe tsy manana vahaolana anty fahafatesana mangeja aty. Tsy misy. Na mbola iodika avenao na iodika avanina, tsy misy na inan'inona ao amin'ny tenanao ahafahanao miala amin'io. Ary ny tena fo ny problema koa ary problema anankiray koa de izao, itsika mieritreritra fa rehefa kristianina isika de lasa miatsara. Lasa mandika vinany reny teny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Tadidio tsara fa ny asa-pamonjeny Jesosy nataony Jesosy Kristy tamin'ny asa-pamonjeny, tsy hoe nataony atsara ilay natioratsika, tsy hoe nalainy le natioratsika ratsy iny de namboariny mba ho lasa tsara. Tsy zay no nataon'Andriamanitra. Fa ny nataon'Andriamanitra le natioratsika ratsy iny nataony inona? Nomboany teo amin'ny hazo-fijalia. Ary nomeny ny fanahintsika Kristy velona ao anaty. Ny olom-baovao, ny atao hoe olom-baovao tsy itsika fa Kristy velona ao anatsika. Zany hoe ny fiainana kristianina zany dia ny fahafatesana iainatsika, ny herin'ny ota mangejatsika zay tsy miova. Fa eo ambon'izay misy herin'Andriamanitra mahery lavitra noho izay, manala atsika, mandrakotra n'ilay fahafatesana iainatsika ary mampiseho atsika ny fiainana. Ozy izy Jauna ao amin'ny epistiliny Jauna voalohany. Tiako be ty tenin'ny Jauna ty. Jauna voalohany, toko voalohany, epistiliny Jauna voalohany, toko voalohany. Jauna no miteneny ty le apôstôly zandriny indrindra, le antsoina hoe apôstôlin'ny fitiavana. Zao no teneniny Jauna. Izay hatramy voalohany ozy izy de zay efa renay, zay efa hitan'ny masonay, zay efa nijery anay ary efa nitsapainy ny tananay, de ny amin'ny teny fiainana fa efa naseho ny fiainana ozy izy ary efa nahita azy izahay. De tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay tao amin'ray ka efa naseho anay, zay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba azonareo firaisana aminy koa. Ary ny firaisanay de ao amin'ray sy Jesosy Kristy zanany. Hitanay ny fiainana, nitsapainy ny tananay, efa naseho anay, efa nahita azy zay. Tsika ve sampiny am'zany? Ny mifanena am' Jesosy Kristy de mifanena amin'ny fiainana. Personne io fiainan'io, personne mihitsy. Zany hoe lasa mifanena am'le fiainana ianao ao anaty fahafatesana no mifanena am'lay fiainana. Hitanay, tsapanay, renay ozy izy, hitany masonay ozy izy zany, ary lasa tonga vavolombelona izay satria nifanena tamin'ny fiainana io. Tsika ve mahasamby laza hoe nifanena tamin'le fiainana eo amin'ny tontolo pahafatesana misy any no tonga le fiainana nanangana tamaty. Tonga izy ary miaina ny herin'ny fitsanganany tamaty. Fanena am'lay fiainana. Ny fiainana kristianina dia fiainana mifanena am'lay fiainana. Zay ny tena fiainana kristianina. Mahita n'ilay fiainana eo am'le tontolo fahafatesana le vakitsika rehetra teo amin'ny Romanina toko
fahafito teo fahafatesana n'iny ambaran'iny e ary miteny manao conclusion paoly hoe indrisy olo mantra izany anafaka amin'ny tena ty fahafatesana ity ao anaty fahafatesana rehefa mbola tsy conscient zay tsika tsy manaiky an'izay tsika tsy manaiky resy hoe Andriamanitra ao anaty fahafatesana ary tsy afaka miala ao anatin'ity fahafatesana ty izany anafaka amity fa ao anatin'izay no miteny ko Jaona hoe ary hitanay ny fiainana nandray azy zay reny ny sofinay hitany masonay nitsapainy ny tananay de ny amin'ny teny fiainana ozy izy ny amin'ny teny fiainana ary lasa tonga vavolombelona ny am'izany zay ravana Mosesy rehefa niakatra tany an-tendrombohitra mamaky an'io Korintianina faharoa toko fahatelo tsika mamaky an'io Korintianina toko faharoa toko fahatelo tsika rehefa nidina avy any an-tendrombohitra izy de inona zavatra nitranga inona le vakitsika teo namirapiratra ny tavany namirapiratra ny tava Mosesy zao ny teny ao fa raha ny fanompona nitondra fahafatesana azy andininy fahafito Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahafito ilay voasoratra teo amin'ny vato nisy voninahitra ka ny zanak'Israely ozy izy tsy nahabanjina ny tavany Mosesy noho ny voninahitra ny tavany zay naninona hony ny alevona Mosesy inona ny symbole Mosesy lay nitondra ny fanompona mitondra fanameloana mazava be io teny io hoe ka raha nisy voninahitra ozy izy ny fanompona mitondra inona mitondra fanameloana ny andininy fahasivy raha nisy voninahitra ny fanompona mitondra fanameloana mainka anatomboninahitra ny fanompona mitondra fahamarinana Mosesy rehefa mifanatrika tamin'Andriamanitra inona ny zavatra nitranga taminy lasa nifindra teny aminy inona ny voninahitran'Andriamanitra namirapiratra teny amin'ny tavany Mosesy ny voninahitran'Andriamanitra namirapiratra teny amin'ny tavany Mosesy nefa ny fanompona ozy izy mitondra fahafatesana fa na le fanompona mitondra fahafatesana zay nentin'ny Mosesy azy nisy voninahitra teny aminy ary namirapiratra ny tavany nafeniny Mosesy ny salibon'ny Mosesy nafeniny tao anatin'ilay fisaronan-doha iny nafeniny satria tsy tia no hitany zanak'Israely fa mialevona lay voninahitra satria maninona mialevona satria fanompona mitondra fahafatesana mialevona lay soratra mahafaty ny nentin'ny Mosesy avy any an-tendrombohitra satria zay nifanatrika tam'le soratra rehetrarehetra dia tsy maintsy maty avokoa mandrakititsika androany fa na izay ara nisy voninahitra ary zay ny tena marina ny laolanan'Andriamanitra ke misy voninahitra fa saingy maninona ozy izy mialevona maika ozy izy anatombo-boninahitra ny fanompona mitondra fahamarinana indraindray tsika le voninahitra mialevona ny mbanjinitsika mialevona zay ny zavatra teneniny vakitsika ny eo ambany ao andininy faharoa amby folo ka noho izany de ko am'izany satria manana izay mifanantenany zany zay de satoko ary tsy tahaka Mosesy zay nanarona ny tavany tamin'ny fisalibonana mba tsy hibadina ny zanak'Israely ny faran'izay mialevona fa efa donto ozy izy ny sainy fa ambaraka androany de mbola tsy nesorona ihany zany fisalibonana zany raha vakina ny tenin'ny fanekena taloha satria ao amin'ny Kristiany no anesorana an'izany any amin'ny Hebreo toko faharoa amby folo ny andinin'ny faharoa de zao ny teny mbola tenyny mpanoratra ny Hebreo hoe mijery ny Jesosy Kristy ozy izy tompon'ny finoantsika sy mpanizy azy ozy izy Paoly hoe manafa tahaky ny anafako any Kristy ndraindray tsika mieritreritra ahoana zany hoe manaka ny Kristy ahoana zany hoe manaka ny Kristy tsika ve samy teny izy say teny hoe za manaka ny Kristy fa i Paoly na samy teny hoe manafa tahaky ny anafako ny
Kristy manahaka ohatrany ahoana ry zavatra io, ohatrany ahoana le manahaka tsotra io, satria izy mibanjina n'ilay voninahitra tsy mety levona, satria nibanjina n'ilay asa-pamonjeny Jesosy Kristy fontory. Ianareo izy ny epistily velona voasoratra ao am-ponay, inona dikan'izany? Nisoratra tao am-pony Paoly, lay tenin'Andriamanitra nisoratra tao am-pony Paoly, lay fiainana. Ary io fiainan'io no nisoratany fanahy kosa tamin'ny alalan'ny vavan'ny Paoly ao am-pon'ny olona zay nitoriany Paoly. Misy zavatra roa samihafa mihitsy. Ny anankiray ilay epistily nisoratany tamin'ny tanany, fa ny anankiray ilay fiainana tao anatiny zay rehefa nitory Paoly dia nifindra tany amin'ny olona ilay fiainana, satria nibanjina n'io fiainan'io izy, ny ainan'io fiainan'io izy, io fiaina samy nahitan'io na i Jauna na i Paoly. Ianareo izy namindra fiainana, ary zany ny mahamarina ny hoe tsy io fiainana eny aminao io ny tena afaka afindra ny fanahy eny amin'ny hafa. Afaka mahitan'Andriamanitra tika amin'ny baiboly, fa mba ahoana zany ny olona jamba, ahoana zany ny olona tsy mahita ka tsy nianatra biray, de tsy ho voavonjy ve zany izy? Tsy satria raha ao aminao misoratra ao am-ponao le fiainana, de ianareo ny epistily velona voasoratra ao am-ponay, afaka mamindra n'io fiainan'io amin'ny hafitsika. Eo ambonin'ny fahafatesantsika, mbola veriko indray eo ambonin'ny fahafatesantsika no miseho lay fiainana. Afaka mamindra fahafatesana amin'ny hafa koa tsika, bien sûr, afaka mamindra fahafatesana amin'ny hafitsika. Ny fahafatesana rehetrarehetra zany le fahafatesana teren'ny lalàna rehetrarehetra afaka afindratsika amin'ny hafa. Fa ny baikony Jesosy atsika dia ny mamindra ny fiainana. Ianareo ny epistily velona voasoratra ho anay, zay fiainana zay ilay hita amin'ny Jauna, ilay nijoroany vavolombelona, hitanay ny fiainana, tsapanay ny ainanay. Zany fiainana zany miainga eo amin'ny famelan-keloka zay nomeny Jesosy Kristy. Ny olona voaheloka tompoka ao anaty fahafatesanytsika raha mbola ao anatin'ny fanameloana, mbola ao anaty fahafatesanytsika, bien sûr ao anaty fahafatesany foantsika, satria ny fiainana ny zavatra iainantsika ane be de be ny endrim-pahafatesana miseho amintsika, be de be ny endrim-pahafatesana miseho amintsika, mbola mitahitahintsika, mbola mitebiteby, mbola matahotra, mbola misy fitsiritsana, mbola hiarany io lalàna n'Andriamanitra rehetrarehetra io, ary miaina ao anaty fahafatesana. Fa saingy zay le averiko foana, aza miezaka hiala ao anaty fahafatesana, fa meteza ampiseho an'ilay fiainana. Tsy afaka miala ao anaty fahafatesana ianao. Zay le hoe izao ao aminy, izy ao amiko, ny fiainan'ny Kristy no miseho eo amintsika. Fa tsika tsy mamorona fiainana vaovao hafa akoatran'le fiainan'ilay fiainana, satria izy ny fiainana. Zany mahatonga anazy hoe zany lalana, zany fahamarinana, zany fiainana Jesosy Kristy. Lay fiainana no miseho, ny fiainana kristianina zany, tsy hoe miezaka tsika hiala ao anaty fahafatesana, fa miseho eo amintsika ilay fiainana. Eo amin'ny fahafatesana iainantsika, miseho eo amin'ny fahafatesana iainantsika, eo ny herin'ny fitsanganan'ny Kristy amin'ny maty. Vao avy nandalo Pasika tsika, tena puissance zany hoe fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty, satria raha tsy misy ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty, tsy possible ny fiainana kristianina. Indraindray tsika lasa manao privava fotsiny, lasa manao tsenjery fotsiny hoe Pasika fandresena, nitsangana tamin'ny maty Jesosy ny ohatran'izany. Fa tena fiainana, satria nandresy fahafatesana, satria nandresy fahafatesana. Ny fiainana kristianina dia tsy ny kristianina akory ny mihatsara, tsy itsika ny mihatsara, fa itsika lasa mampiseho ny fahatsarany Kristy. Avao tsara mihitsy zay, fa be de be diso hevitra ka mieritreritra fa izy ny lasa mihatsara, tsy itsika ny mihatsara, itsika ao anatin'ny faratsitsika foana, fa ny kristianina kosa dia miha mampiseho ny fahatsarany Kristy, satria nahoana? Satria mibanjina n'ilay voninahitra zay tsy mety levona.
satria mibanjina nylay asa-pamonjeny Kristy zay tsy mety levona mandrakzay ny zavatra rehetra mety levona fa io teny fiainana io ny tsy mety levona mandrakzay, iny tsy mety levona mandrakzay. Dika zany de zao ao anatin'izay zavatra zay ny atao hoe fibanjinana ry havana, ny atao hoe fibanjinana dia tadidio tsara fa io zavatra tenenin'ny Paoly io a eo amin'ny andininy fahavalo ambe Koritianina toko faharoa ny andininy fahatelo Koritianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahavalo ambe folo. Io efa vakitsiko ihany andininy fahavalo ambe folo amle Koritianina faharoa toko fahatelo ihany. Fa isika rehetra kosa ozy izy amitavatry ny sarony de mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'inona ozy izy toy ny amin'ny fitaratra ka ovana hazo zany endriky zany indrindra avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Hitanareo fitaratra, hitanareo ohatrany hoe mijery fitaratra tsika zany ny fitaratra taloha Paoly rehefa miteny ny fitaratra io ny fitaratra tamin'ny fanekena tamin'ny tony fotoana tony zany tsy mbola ohatran'le fitaratra hitatsika io fa ny fitaratra taloha métal poli zany hoe vy le izy dia natao malama de iny no hijerena. Zay le fitaratra tenenin'ny Paoly eo, tsy mazava nitsy zany le izy, zavatra tsy mazava. Zany hoe rehefa mijery amin'ny fitaratra zany de tsy tena hitako le endriko fa flou. De mazava be io ten'Andriamanitra io zany hoe rehefa mijery ny asa-pamonjeny mibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika, mahita ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika, tsy hoe lasa parfait tsika fa lasa hitatsika eo amin'ny fitaratra lay tena image, le image ny tenin'Andriamanitra eo amintsika. Io le tenenin'ny Jakoba any amin'ny Jakoba toko voalohany ny andininy fahatelo amby roapolo. Ndao nge jerentsika Jakoba toko voalohany ny andininy fahatelo amby roapolo. Jakoba toko voalohany ny andininy fahatelo amby roapolo zao ny tenenin'ny Jakoba any. Fa aoka ho pakatony teninareo ozy izy fa aza mpiaino fotsiny any ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy pakato de toy ny olona mizantareny eo amin'ny fitaratra izy ka mijery ny tenany izy de lasa ary niaraka amin'izay de adininy ny tarehany. Ny fitaratra zay jerentsika de ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra Kristy sy ny asa-pamonjeny miivo amin'izay mamerina foana fa ny tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly manontolo de miivo amin'ny Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny, tsy misy akoatra an'izay. Raha mahita zavatra hafa ao anaty baiboly tsika ka tsy mahita ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ao sy ny faharatsitsika de akatony aloha ny baiboly, fa ny baiboly tsy milaza ny fahatsaran'olombelona mihitsy, tsy milaza n'izany ny baiboly fa milaza ny faharatsitsika, ny état de perdition tsika, milaza ny dépravation ny olombelona ny baiboly ary milaza ny vahaolana tokana de ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zay ihany ny tenenin'ny baiboly, tsy misy afa-tsy zay. Ary zay mahatonga hoe fitaratra, rehefa mijery an'le fitaratra le soratra mahafaty, fa le fanahy eo ambon'izay soratra mahafaty zay no misy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay mamelona. Eo ihany no misy fiainana. Zay le izy zay eo amin'ity soratra. Raha mamaky an'ity ianao ne raha sain'olombelona ny amakina an'ity, zavatra mahafaty io, tsy mamelona anao io, mahafaty io. Fa eo ambonin'izay soratra mahafaty zay no misy ny fanahin'Andriamanitra mampitsilo atsika, mampibanjina atsika n'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay, satria izy ihany eo aminy ihany no misy ny fiainana. Tsisy afa-tsy eo aminy misy ny fiainana. De tahak'izay koa izy hoe ozy izy Paoly hoe ianareo ny epistily velona voasoratra ho anay. Le epistily nosoratan Paoly anie olona mitondra fahafatesany. Itsika rehetrarehetra mitondra fahafatesana daholo, mbola miaina ao anaty fahafatesana daholo. Izany tsy mitebiteby tsony, izany tsy matahotra tsony, izany tsy marary tsony, izany tsy manota tsony, mbola zany daholo tsika rehetrarehetra, mbola ao anaty endrim-pahafatesana. Fa eo ambonin'izay endrim-pahafatesana, eo ambonin'izay fahafatesana zay, zay fahafatesana zay mihitsy no anoratan'Andriamanitra ny fiainana tao ambony.
nomen'andriamanitra ny fanahin'andriamanitra lay fiainana personne hoa io fanahin'andriamanitra io personne jesosy personne fa io fanahin'andriamanitra io koa personne koa io ary raha vo tsy mifanena amin'io fanahin'andriamanitra io tsika io fanahin'andriamanitra io ihany ny capable mampitodika atsika eo amin'ny personne ny jesosy kristy io fanahin'andriamanitra io irery no capable io ihany ny manondro satria ozy izy jesosy hoe vavolombelona manambara izy ozy izy zay ny fanahy masina raha vo tsy mbola mifanena am'le fanahy masina tsika de normal tsika lasa tsy mahita an' jesosy tsy mitombo amin'ny fahalalana tsara ny jesosy kristy fa ny fanahy masina mananatra atsika mampianatra atsika manoro atsika hitombotsika amin'ny fahalalana tsara n'lay personne zay nanolotra ny ainy mba amonjy atsika ary anome fiainana ho atsika io fanahy masina io zay no mahatonga io mampitodika atsika mampibanjina atsika eo amin'ny asa-pamonjeny jesosy kristy manakariva raha mitory azy zany de zay fanahy mitondra fiainan' zay no resahako no ampitaiko ianareo ny epistily velona ny teny takampoly ianareo ny epistily velona zay voasoratra ao tonay fa zao izy paoly ary na manana an'izany fatokiny zany ary zay ozy izy paoly de tsy afaka iambo zay eo manana fahaleovana tsy hoe zay akory no izy zay nge ny teny amin'ny paoly tsy hoe zay akory no izy fa ny fahaleovanay de avy amin'andriamanitra ozy izy avy amin'andriamanitra ny fahaleovanay tsy ny aminay tsy noho ny avy aminay fa noho ny am'le fanahin'andriamanitra ao anatinay fanahy an'andriamanitra nanondro n'le fiainana tsapanay ny fiainana iainanay le fiainana ary zany fiainana zany no zarainay aminareo ozy izy am'teny takan'izany koa satria za tao anaty fahafatesana tao anaty fahafatesana ao anaty fahafatesana no nampisehon'andriamanitra ny herin'ny fiainany ny herin'ny fitsanganany tamy maty nampisehon'andriamanitra ny herin'ny fahavelomany ao anaty midika an'le kristy tsy zatso ny velona fa kristy ny velona ao anatiko ary zay velomako amin'ny nofakehitriny de velomako amin'ny finoana ny zanak'andriamanitra zay dia ka nanolotra ny ainy amonjy aky ninninona fiainana miseho amiko de satria nohony amin'ny kristy zay za tsy afaka miproduira fiainana tsy possible olona ao anaty fahafatesana tsy afaka mamokatra fiainana ilay nitsangana tamy maty rery no afaka mandresy fahafatesana zavatra tsotra le izy mila azo ilay nandresy ny fahafatesana irery no afaka mampiseho ny fiainana tsy tsika no mampiseho fiainana tsika tsisy fiainana ao amitsika tsisy fiainana ao aminao indrisy olo mahantra ozy izy paoly izany ana afaka amy tena ty fahafatesany ty fa lay olona tokana lay personne tokana zay nitsangana tamy maty ary naniraka ny fanahiny mba hitondra fiainana ao anatitsika eo ihany ny misy fiainana ny kristianisme ariavana dia mizara fiainana tsika tsy maintsy mandalo fahafatesana zany mahatonga ny any amin'ny salamo hoe na de mandeha mandalo ny loasa aloko ny fahafatesana zaho zy izy de tsy atahotra ny loza tsorakasonao ny amiko mamelatra latabatra eo alohan'ny vavahady ianao fiainana ane zany hanina hoanina mamelatra latabatra andriamanitra mba ho fivelomatsika teny lay teny no hivelomatsika mamelatra latabatra izy mamoka mamelatra ny teniny zay ampitoloha mba hivelomatsika tonga fiainana eo amitsika zay nitika fa tsika tsy maintsy mandeha mamaky ny lohasahaloko ny fahafatesana isan'andro ary ny tena fandresen'ny kristianina de ny fandresena fisehon'lay herin'ny fitsangana kristy tamy maty eo amin'ny tontolo-pahafatesana misy atsika zay nge tena atao fandresena ny fandresena tsy hoe nahazo vola be ny fandresena tsy hoe iny fa sitrana amin'ny aretina ny fandresena tsy zany atao fandresena fandresena de ny fisehon'lay herin'ny fitsangana tamy maty eo ambonin'ny fahafatesatsika
indrisy olo mahatra iza no anafaka any tena ty fahafatesany teo Jesosy de miseho ambonin'izay fahafatesan'izay ny fiainana ny fiainana ry havana io ihany no mahavavolombelona atsika rehefa mitenitsika hoe vavolombelona mijoro vavolombelona nareo atsika mijoro vavolombelona re sakafa mihitsy ny ataontsika fijorona vavolombelona sa tompoko de nanao zao de nanao zao de naveo de voninahitra ho an' Jesosy fa izao tsy ratsy tsy maninona fa ny tena atao hoe vavolombelona de lay manondro aniza Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny satria ny dikany hoe vavolombelona de nahita ary nanatso maso zay ihany zay ny atao hoe vavolombelona nahita de nanatso maso rehefa tonga any amin'ny fitsarana atsona vavolombelona vavolombelona inona no mahatonga vavolombelona ho atsona satria izy nahita de nanatro maso iza ny nahita sy nanatro maso ny asa-pamonjeny Jesosy rehetra tsisy afa-tsy mifanamasina tsika tsisy nahita an'izany ny mpianatra nahita fa ny mpianatra raha tsy nino raha tsy tonga mifanamasina nanazava taminy zay natonga an Jesosy ny teny hoe mipetra tsara ozy izy ao Jerosalema mandra-panafiery anareo ary ho vavolombeloko ianareo ao Jerosalema any Jody any Samaria hatrany afarany tany ny fanamasina ny tena vavolombelona fa tsy itsika ny vavolombelona fa itsika ampiasainy ny fanamasina anambara zay zavatra hitany ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny zay mahatonga rehefa vavolombelona mandaingitsika rehefa ohatra ka tsy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy no ambaratsika zay natsony hoe vavolombelona mandainga lalàna miteny hoe aza mandaingy le aza mandaingy iny nge re olona le tenen'ny lalàna iny le aza mandaingy tsy hoe aza manova realite na aza manafina realite tsy zany nge zavatra teneniny iny aza mandaingy ny atao hoe mandainga dia manafina ny marina iza marina zay no hoe aza mandainga de impiry zany tsika mandainga manafina ny marina manafina an Jesosy sy ny asa pamonjeny ny famelan-keloka zay vitany tsy sa mahavariana ana mihitsy tsy sa tsika fiangonana no mitory miteny mazava an'io famelan-keloka io fa maninona satria ny antony tsotra mbola mitoetra be ao anatin'ny fiangonana za tsy miteny fiangonana anaran'iza na mianaran'iza fa rehefa miresaka fiangonana de itsika fiangonana manontolo zany na iza anaran'ny fiangonana iza anaran'ny fiangonana satria mbola mitoetra be ao anatiny tsika fiangonana ny fanahy ny fariseo ny fariseo nanentsika an Jesosy hoe fa iza moa le tiano mamela heloka fa iza moa le tiano mamela heloka fa isaky ny anasitrany Jesosy zavatra roa ny ataony voalohany indrindra andro sabaty izy manasitrana faharoa manaraka an'izay rehefa anasitrana izy de inona zavatra teneniny voavelany elokao ny famelan-keloka ny manala ny olona vao anaty fahafatesana satria ny olona vo eloka tsy haiko raha azotsika tsaina zany hoe misy sentiment de culpabilité manamelo tena miaina any anaty enfer ianao rehefa manamelo tena tsy zany miaina any anaty enfer ianao miaina ao anaty helo ianao rehefa manamelo tena ary ao anaty fahafatesana ianao rehefa ao anatin'ny fanamelohany miaina helo koa ianao rehefa manamelok'olona satria tsy maintsy mitady zavatra ianao anamarinanao tena zay ianao vo afaka manameloka any hafa elo miaina ao anaty enfer ianao fa Jesosy am'izay nanafaka tao anatin'izay ary ny fanafahana voalohany indrindra ao anaty fahafatesana de ny famelan-keloka aza iah mampiansisy tamafona miresaka famelan-keloka torio amin'ny olona ny famelan-keloka torio amin'ny olona aloha ny faharatsiny zay tsy ahitana fanafana ny fahafatesana iainany de torio amin'ny olona fa ny famelan-keloka rery no vahaolana tsy zavatsy ny famelan-keloka ny manafaka azy voavelan'eloka efa nentin' Jesosy teo amin'ny azo fijalinany endrom-pahafatesana rehetra voahombo aho voahombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijalina fa maninona moa voahombo efa verimberiko foana koa zay fa maninona ka tsika nomboany satria tsika maninona jiolahy nomboany rehefa tsy manaiky an'izay jiolahy zay ihany nomboany ary mahavariana be iny hoe voahombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana iny ny azo fijaliana dia hazo famalina ho atsika olombelona
fa ho an' Jesosy iny no hazo fijaliana, fa ho antsika olombelona iny hazo famalina, satria ozy izy de jiolahy hoe mijinjan'izay nafafitsikitsika. Eo amin'ny azo fijaliana irery ny jinjain' Jesosy zay nafafitsika. Eo ihany, tsisy toeraka ahafahany Jesosy mijinja izay nafafitsika akoatran'ny eo amin'ny azo fijaliana. Tadiova rehefa mihetsika tsika miala eo amin'ny azo fijaliana, raha iza ny tokony ijinjan'izay nafafiny? Itsika. Azonareo tsika ny tokony ijinjan'izay nafafitsika. Fa inona ny zavatra nataony Jesosy? Ny zavatra nataony Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, miantony eo amin'ny azo fijaliana tsika, voaombo miaraka amin'ny Jesosy, itsika eo aoriana, de izy eo aloha, de zay nafafitsika, de iza no mijinja azy? Izy, satria izy ny eo aloha atsika. Fa ny flèche, raha raisitsika tsara an-tsaina hoe flèche zany le zavatra tokony makeny amitsika hoe manao zavatra tsika de misy flèche tokony le jinjaitsika. De raha tsara an-tsaina fa itsika zany no tokony enjehan'le flèche. Ka raha ohatra tsika miala eo amin'ny azo fijaliana de votsika sa tsy vo? Manaraka atsika le flèche. Fa rehefa tonga eo amin'ny azo fijaliantsika de tsy mahavoa atsika tsony le flèche fa makaiza? Makeo am' Jesosy. Zany ny mysterin'ny hazo fijaliana. Rehefa tonga eo amin'ny hazo fijaliana ianao miara-vombo am' Kristy, de Kristy no mijinjan'izay nafafinao. Zay mahatonga hoe mila omboany eo tsika. Fa tsika raha vao te hidina eo de mazava ho azy fa tsy maintsy mijinja foana an'izay nafafitsikitsika. Eo amin'ny hazo fijaliana rery no toerana natokan'Andriamanitra mba hijinjan'Andriamanitra. Jesosy Kristy tsy tokony hijinjan'izay nafafitsika mihitsy, fa nakeo amin'ny hazo fijaliana izy mba hijinjan'izay nafafitsika. Donc raha makeo izy de tokony miara voaombo aminy eo isika, zay izy vao afaka mijinjan'izay nafafitsika. Tsy possible mihitsy Jesosy hijinjan'izay nafafitsika raha vao tsy voaombo miaraka aminy antsika. Lasa teoria. Mazava tsara amintsika. Efa vita. Efa vita. Tsisy zavatra atao ntsony, efa vita. Inona sisy zany zavatra zany. Izy nanolotra ny aina izy aveo, ary nitsangana tamin'ny maty nandresy fahafatesana, zay tena teo fiainana kristiana. Ny fiainana kristiana de fiainana eo ambony fahafatesana. Hitanay ny fiainana, tsapanay ny fiainana. Nifanena tamin'le fiainana venao. Nifanena tamin'le fiainana. Tsapanao aveo ao anaty fahafatesana ianao. De nifanena tamin'le fiainana venao. Le fiainana no miteny aminao hoe vao velana efa. Le fiainana no miteny aminao hoe efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Azonao ny fiainana mandrakizay. Le fiainana no miteny aminao hoe isy fahafatesana foana eo amin'ny fiainanao. Fa za fiainana no fananganako velona, ary zay minoana de maty aza de ho velona indray. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Amen.